Ny saram-pitrandrahana sy ny tamberim-bidy fa eo koa ny saran'ny fitantanana ny fahazondalana mitrandraka. Ny fepetra momba azy ireo no nasiam-panitsiana tamin'ny didim-panjakana no raisy ny filan-kevitry ny ministra ny alarobia lasa teo io. Ny fitsinjarana ny vola isaky ny mpisitraka no nasiam-panovana. 200 ny tahan'ny saram-pitrandrahana sy ny tamberim-bidy izay mbola mizara toy izao. Ny saram-pitrandrahana ohatra faingoen'ny 100 dia natokana ho amin'ny fanjakana fohy be ary ny tamberim-bidy iray faingo 400 kosa ho an'ny fitantanana eny fotony. Redevance et ristourna minière dia 200. Zay ny tahany zany. Fa io 200 io dia mbola mizara ny ohatra faingoenina 100 ny 200 ny azona hoe redevance minière. Zay natokana ho an'ny fanjakana fohibe sy ny ministera ary ny ratsa mangaika miaraka amin'ny ministera. Ka raha 520 teo aloha zany nakao amin'ny teti-bola ankapobeny fanjakana tamin'io redevance minière io dia niakatra 320 izy ankehitriny. Raha ny tamberim-bidy indray zany ny ristourna minière zay natokana ho an'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée dia natao toy izao le izy zay marihana fa ny ristourna dia ray faingo 400 amin'ny 200 1,4% amin'ny 2% zany nazona hoe ristourna minière. Dia ny tsinjarana azy indray zany dia raha 300 ny faritra teo aloha dia nampiakarina 730 ary ny commune dia mijanona ho 100 ihany. Fanovana nentina tamin'ity didim-panjakana vao ndraisy nyty ihany koa ny saram-pitantanana ny fahazondalana iasa eo amin'ny sehatry ny Harenakibo tany izay aloha isan-taona. Ny zava-dehibe anankiray ary isan'ny fanovana nentina tao anatin'ny didim-panjakana io dia ny resaka frais d'administration minière na ilay saram-pitantanana ny fahazondalana iasa ao anatin'ny sehatry ny Harenakibo tany. Zay aloha isan-taona moa izy io zany arakaraka ny velaran-tany zay misy an'ilay fahazondalana hitrandraka. Raha ray 100 monja no nakaty amin'ny teti-bola ankapobeny fanjakana dia nampiakarina 530 zany amin'ny didim-panjakana vaovao ity. Ary raha toka 700 no an'ny faritra dia nampiakarina ho 900 zany. Ary raha 200 no an'ny commune dia nampiakarina 400 zay. Tsy misy fitombon'ny volana laina tany amin'ny mpandraharaha ary tsy nisy fampiakarana ny tahany zany fa vola miditra aty amin'ny fanjakana no nalamina araka ny laharam-pahamehana sy ny fomba anatratrarana ny tanjona zany ao amin'ny fampandrosoana marina ny firenena amin'ny alalan'ny sehatry ny Harenakibo tany. Tanjona hoy ny ministry ny Harenakibo tany sy ny loharanon-karena stratéjika ny azona mampandrosony eny fotony sy azon'ny firenena fampidiram-bola bebe koa amin'ny asa fitrandrahana arak'izay voafaritra amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny ainga avy tamin'ny vinan'ny filohan'ny repoblika. Omena ray 100 amin'ny saram-pitrandrahana ary ray 100 amin'ny saram-pitantanana ny fahazondalana ihany koa ny sekretariat-panatanteraka ny initiative pour la transparence des industries extractives na ITE anehoana ny fahavonona Madagasikara hiditra anatin'ny mangarahara amin'ny sehatry ny fitrandrahana sy ny Harenakibo tany.